Holy Ghost out of a man? For itself. All right, I can see the heat that furnace of childhood black. 7 times hotter than ever was. Ahoana hoy ianareo ny amin'ny Kristy. Afatra netiny mpaminany William Marion Branham. Ny alahady 17 septambra 1970. Tao Middleton, Ohio, USA. They said, are you ready to compromise for it? He said, our God is able to deliver from the glory of earnings, but nevertheless we will not bow down to the enemy. God give us fortune like that. Ahoana hoy ianareo ny amin'ny Kristy ary zanak'izy izy. Fa antanina efa nisy taona maro lasa zany, zay nantanina tamin'ireo andro ny fandimby, taona na 5 taona nipotra foana io fantanina io. Ahoana hoy ianareo ny amin'ny Kristy, zanak'izy izy. Tamin'ireo taona ny fandimby, nantantena ny olona hoe izy ny naizy azy, ny famezivezy teo ny ady hevitra, zanak'Andriamanitra ve izy io, ahoana no ahafahano zany, ahoana nisy ny fahaterana Virgina, ary fantatrareo moa taorian'ny fanadiadiana, araraka ny fanisana nataon'ny gouvernemanta, taorian'ny fanadiadiana, 700 ny mpitoro teny protestanta no nandany fahaterahana Virgina teo amin'ny Jesosy. Azonareo eritreretina ve zany? Tsy mahagaga raha nahakodrika olona tsy mahatoko 13 tapitrisa sika tamin'ny taondasa, hitanareo, satria ny ampahany fototra ny amin'ny fivavahana kristianina dia niorina tamin'ny fahaterahana Virgina teo amin'ny Jesosy Kristy. Raha tsy nateraka tamin'ny fahaterahana Virgina izy dia tsy zanak'Andriamanitra. Fa raha nateraka tamin'ny fahaterahana Virgina izy dia ilainy no zanak'Andriamanitra. Satria tsy nisy akoatr'izany na vita nitondra azy tety fa Andriamanitra irery ny mpahary. Ary eny andeha sika hijery an'ireo soratra masina fotoana fomonja. Fotoana vitsy lasa zahay niresaka tamin'ny lehilahy iray, sakaiza-piaza zahay miaza miaraka amiko. Vao ora vitsy teo no nalalako azy, nifanina tamin'ny teny amin'ny lalana makany Colorado, nandeha niverina teo amin'ireo tendrombohitra fiazana deralahy. Niala lavitra mba ialako sasatra akana aina. Nalainy ary naka soavaly zahay, ozy mahay mitaingy soavaly ve anao? Oya mahay mifikitra eo ihany. Dia ozy miakara ary eo amin'ny lasely. Ary izy io nanana soavaly anankiroa izy, ko dia nandeha soavaly teo amin'io zahay, ozy inona no asa ataonao? Oya, mpiambina ny ala-panjakana any Indiana. Ozy tsy mbola nisy mpiandry ala mihitsy tonga soa teto amin'ity faritra ity. Oya, avy any Indiana. Tsy misy idirako mihitsy amin'izay lalàna sy fitsipika reo aty. Oya, vadinasa fotsiny zany mba tsy ilako akafanaritra. Oya, amin'ny fiangonako fa mpitoro teny mijery tsara izy dia nanao hoe toa mahira-tsaina no zany no fahitako anao. Dia oya, za tsy hoe mamadika ny dery omenao rahalahy, saingy mahatsapa fa ratsy zay no inoko azy dia tsy mahira-tsaina. Ko dia ozy te resaka kely aminao dia oya eny tsy te ady hevitra satria tsy miady hevitra soratra masina fa natao hivelomana izy ireo. Zany hoe veloma eo amiko ilay toroteny, zay ny tsara indrindra. Le koko mahita toroteny hivelomana toy izay mandretoriana. Ary ianareo hivelomy ny toroteny, ianareo no epistily mandendeha vakiny ny olona rehetra. Ozy ahoana hoe ianao ny amin'ny fahaterahana Virgina io? Ozy inonao marina ve zany? Oya, fantatro fa marina zany. Ary ozy diso hevitra fotsiny tianao, ozy tsy afaka isy zavatra toy zany. Oya, nisy anefa zany. Ozy te antany zavatra aminao ozy tiako ambara aminao hatramin'ny voalohany fa tsy minao zany ary tena iveriko ato amin'ny foko lalina fa tsy minao zany Oya, atapoka anefa raha fantatro ny foko tena inoko zany. Ary ozy eny ary ozy azoko porofona aminao ara-tsiantifika fa tsy afaka isy ny fahaterahana Virgina. Oya, tsy misy ifandraisako amin'ny siansa. Oya, isika tsy maintsy zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy hoe manaporof fa misy izy fa mino fa misy izy. Dia oya ary izy ozy jereo fa izay rehetra tsy hainy siansa porofona dia tsy tena misy. Oya, azo antoka fa tena tsy ombikevitra aminao eo. Oya, reo zavatra tokana misy dia reo zavatra zay tsy misy fantatry ny siansany aminy. Ozy tena tsy mitovy jery sika sa tsy zany. Oya, tompoko. Ozy ko jereo ary. Oya, te antany zavatra aminao tianao ve ny vadinao? Ozy tompoko. Oya, aseho ara-tsiantifika ny atao hoe fitiavana. Esory ivoaka eo ampahany io, avelao atsapo zany ary ahitany amin'io. Ampahaninina aminao ny fitiavana zay itiavanao ny vadinao ka mahatonga azy ho hafa noho ny vehivavy hafa. Zay ary lay izy. Hitanareo? Oya, inonao ve ny amin'ny toetra? Ozy oya, aseho amiko ara-tsiantifika ao amin'ny lehilahy ray ny amin'ny toetra. Tsy hay atao zany.
oia ny toetra ny fitiavana sy ireo zavatra ireo Andriamanitra Kristy fanamasina reo anjely ireo zavatra rehetra ireo de tena misy de ireo zavatra zay tsy azo profona ara-tsiantifika foninanao ny olona Andriamanitra de nataony tahaka ny endriny izy io aloha de fanahy zany avy eo napetrany tao am'le taovam-pandrenesana dimy ny olona zay tsy natao anambara azy fa mba hifandraisany amin'ny fonenany eto tany ny ampahany ara-tsiantifika eo amin'ny olona fahitana fanandramana fahatsapana fanambolona ary fandrenesana de hifandraisany fotsiny amin'ny fonenany eto tany lay ao anatin'ny olona de ny fanahy no mifandray amin'Andriamanitra tsy malala na inona ny amin'ny onsy asa manorona zavatra maro izy ireo fa afaka eritaona voatery hovandray zany oravany io fa ny tenin'Andriamanitra de tafatoetra sy ny orona ho mandrakizay tsy miova mihitsy fa tenin'Andriamanitra mandrakizay zany eny ozy kojereo ozy io faterana virjiny io ozy tena inonao fa marina ve zany ia eny tompoko inoko zany ozy ripotoriteny mifanohitra am'ireo fitsipika siantifika rehetra zany io faterana virjiny io ozy tsy afaka isy io ozy nikatsaka de tsy maintsy mandray pollen ny azo de mandray pollen ny zavatra rehetra tsy maintsy miapita avy amin'ny hafa ny pollen avy amin'ny lao amin'ny vavy na de eo amin'ny azo sy ny hafa rehetra aza raha tsy zany de tsy amoa io oia saingy adinonao ramse fa Andriamanitra izy lay pahary ozy tsy afaka isy tsotro zao zany ramse de oia manao zafady aminao a fefa voaprofo zany eo mpandrasana no ahitana ny atiny de oia zany misy ozy eny jereo areto ozy tsy nonao ve fa fahatsona kely io fa atao Josefa no tena rainy ka de oia tsy tompoko inoko fa zanak'Andriamanitra izy ary tsy nisy nidirany Josefa tony tsy misy idirako amin'io zany mariny zany oia inoko fa zanak'Andriamanitra io fa izy zanak'Andriamanitra io ary ozy jereo any ozy ambarako anao ozy zao io inoko fa fahatsona kely io oia avelao ahy teny zavatra aminao inonao ve fa tena nanana reny teto tany izy ozy inoko fa mariny reniny nefa Josefa no rainy oia koa lazainao zany fa tsy hain'ny vehivavy ray eto tany atao nitera-jaza nefa tsy manana vady avy eto tany ozy tompoko teny zany mihitsy oia antany fantaniny iray aminao ary indro manontany ianao nefa valio zao de iombokevitra aminao raha ambaranao ny teny tamiko fotsiny izy ireo hoe ny olona voalohany de avy amin'ny tsy boboka ainareo tsara na avy amin'ny silaka akitana nanto zany oia te antany zavatra aminao raha ambaranao aniko fa ny zaza de tsy afaka teraka eto tany raha tsy efa nisy fifandraisana avy tamlahy de antany an'izao anao taiza no niavin'ny olona voalohany iza no ray aman-dreniny aoko ary zany ho tsy boboka na rajako na mety hoinona fa nylainy no nanana dada sy mama tanoany raha araka ny fampianaranareo mariny zany iza ary no ray aman-dreniny tsy mbola namaly ahy izy atreto tsy tompoko tsy voavalina tsy tompoko aoko zany ozaina izy azy teo raha bibikely na tsy boboka na medusa na ino zany na inona raha araka ny resaka izy ireo ny lainy ny honanana dada sy mama tanoany lazaiko fa izy no zanak'Andriamanitra nateraky ny virjina no ariany Jehova inoko fa Andriamanitra de fanahy ary reo zay mivavaka aminy de tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy ny fahamarinana eno ny fahamarinana ny amin'io de mivava aminy ao amin'ny fanahy eny fa izao zavatra inoko io Marie Virgine io de zazavavy kely ray 7 taona niaraka tamin'ny lehilahy ray Josefa ary inoko fa Andriamanitra lay pahary no nanaloka n'io zazavavy io tamin'ny fanamasina tamin'ny maizy azy de nanananaka izy ka niteraka an'ilay zaza Jesosy Kristy fatatsika fa ny zaza ny sela ndra de avy amin'ny lahy tsy misy dirany vavy amin'io fonosana fotsiny ihany izy ohatra raisiny raha misy akovavy afaka natodiny akovavy ary raha tsy niaraka tamin'ny lamborony io akovavy io de tsy ho fohy mihitsy zany tsy mahavanina io afaka anao fanatodizana ny reniborony iray ka mela fanatodizana feno atody ary afaka hikotrika eo amin'izany izy hiazona azy ireo anery azy ireo hipetaka ka hipetraka eo amboniny ary tsy nakanina mihitsy mandra-patonga no mahiloatra ka tsy afa hiala amin'ilay fanatodizana mariny zany mikotrika an'ireo atody ireo ary miazona azo mafana nefa raha tsy niaraka tamin'ny lamborony izy de toetra amin'ny fanatodizanao reo atody ireo ary oloha tsy ho fo mihitsy mariny zany zay no heveriko misy ny maro amin'ireny fiangonana rapomba ratsy mangatsiaka reny fanatodizana
feno atodilo azonareo orokoroana izy ireo fininareo tsy miala eo tsy nifandray tamin'ny fanemasina izy ireo ka nateraka indray ka fanatodizana feno atodilo no nananareo tsy mino izy ireo na ny afako tsaratsara fotsiny ny anarinareo an'io iala ao ary anomboka anao fanatodizana hafa indray marina zany manana olona nateraka indray izay mahafantatra ny zavatra resahany tsy mampanina io na diako na nampitoriteny na inona maizy azy amen aza mataotra anareo fantatro ny misy ahy eto zao no tsy hoe tsy mahatombo na tiako fotsiny ny tompo ary anareo ty azy ianareo eny ary koa marina zany aveo ny fanahy masina Andriamanitra lay mpahary no nanaloka n'lay Maria Virgine kely ka nahary selandrata ao akibony izay namoaka ilay zanak'Andriamanitra velona tsy nisy nidiran'olona tamin'izany zany lay izy ary teo amin'izany no niterahany an'io zazy io ary izy de ilay rany rainy izay noarina tsy tamin'ny faniriana ranofo fa noarina Andriamanitra Jehova no nahary an'io isika no nateraka araka ny faniriana ranofo fa nalatsa ny mamem-pona io raha masina sarobidy io teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvari mba hijoroany manelanelana ny mpanota amin'Andriamanitra ka nanokatra lalana ho an'ny mpanota olo-masina tamin'ny alalan'ny rany tamin'ny nanolorana an'io halleloia io raha io zao tolakany zao no manasitrana ny marary manadio ny mpanota ka manao azy olom-baovao amin'ny alalan'ny zany rery ihany io raha io rery ihany ka zay no antony ahafahantsika mijoro ampinono noho ny fahalalantsika ny misy atsika satria inotsika zany reo fiatraika an'izany no manadio atsika amin'ny fiainan'ny fahotana ka manao atsika olom-baovao amin'ny Kristy Jesosy mitabataba sy mikiky reo de miah de mivoaka mandeha ny mandringa mahita ny jamba malady ny marena reo mpanota vesary ny fahotana ny tonga ho ramatoa saranga mahafatrapo eo amin'ny fiarahamonina amen zay ary lay izy zanak'izany ary izy zanak'Andriamanitra izy amen inoko amin'ny foko rehetra zany Andriamanitra de fanafa tsy olona raha toka olona izy de ho nateraka araka ny faniriana ranofo Kristy tsy olona izy fanahy izy ary izy no nanaloka ny Maria Virgine de niteraka n'lay zaza tamin'ilay hery mahary izy zay tsy iza fa Jehova Andriamanitra amen tsy maloto ary io raha io ka zany mamaly eo amin'ny toerako zao tolakandro zao zany mamaly eo amin'ny toeranareo taona vitsy zay fony nijery amin'ny fanatrika reo maheoprala de o reo pastora Branham tsy afaka ivelona tianao nanaiky ny rany Jesosy Kristy mahazo aina kokoa an'io no zay rehetra efa nisy ahy tamin'ny fiainako rehetra satria ilay rany Jesosy Kristy madio fony nisy an'ireo dokotera mahay indrindra nitsabo any senatora Ipso zay teo amin'ny sezakodi sy ny sisa raha ino fa tsy naombony rehetra nefa fony mbola tanora ny taona ny tokony afaka ito zany de ololamina tsara ny rehetra fony izy mbola tovolahy nefa navelan'Andriamanitra ivelona mandra-pahatiny izy ka ny taolana efa antitra de lasa mora tapaka sy ny sisa de teo ilay rany Jesosy Kristy madio no namaly teo Kalvari fanasitrana anazy ino izy amin'izao andro zao fa tahaka ny olo-baovao ny rany Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra zany ny nokona izy azy toy inona no ahafahantsika manohy reo taonany fandiby any no iteniny ny maizy azy anazava ny maizy azy hoe iza moa izy andesika mpiatso olona antaniny eto minitra vitsy andesika antaniny sasany amin'ireo fahavalony raha misy olona te hafantatra andesika ijeriny sasany amin'ireo fahavalony ahitana nambaran'izy ireo andesika antaniny sasany amin'ireo sakazany aloha andesika iverina ka antany lehilahy voalohany raha vitantsika ny antso azy ijoreo zao tolakandro zao ka na hoe ry Adama avy eto vetivety te antany zavatra anao zanak'izy izy io zaza zay adivany zao tolo zao efitra loatra io ny amin'ny fahaterana Virgine sy ny sisa izy io ilaza Adama hoe izy lay taranaka raha vehivavy zay natao anitsaka ny lohany menarana inoko fa nomeny valiny efa natao ny tao amin'ny baiboly izy ry Adama ahoana ho ianao ny aminy raha ny tanany Mosesy lay mpaminany lehibe ry Mosesy ahoana ho ianao ny aminy Jesosy Kristy fantatrareo ve ny avaliny ilazy Mosesy hoe izy lay efa nambarako hoe ny tompo Andriamanitra ao no anangana mpaminany tahaka raha misy olona tsino azy de ho fongorany zany no everiko ny aminy eny ary antany sika andesika antany any Ezekiel mpaminany lehibe izy io ry Ezekiel ahoana ho ianao ny aminy ozy nahita azy ary ny endriny de toy ny kodi anaty kodi ny tokodina ny ainga teny amin'ny abakabaka ahoana ho ianao ny aminy ry mpaminany Ezekiel ry zazalahy Hebreo ahoana ho ianareo ny aminy ilazy izy ireo hoe ndray andro tany Babilôna tany teo amin'ny fahambabonany nisy anay ary tampotampoka teo nisy fanambarana nivoaka nanao hoe na iza ny tsy akohaka eo amin'ny sary olona de atsipy ao anatin'ny laforo afo fa izahay ny tao amponay niaraka tamin'ny Daniel fa tsy adoto ny tenanay koa nohony tonga ny fotoana ka nitsofina ny anjomara ny atomboka ny mozika de nomena lamosina sary olona mba nimponay an'Andriamanitra
ndray andro nafanain'izy ireo impito mihoatra noho ny hafanany mazatra ny laforo nentin'izy ireo teo amin'ilay azo fisakafidirany zay andesika ijery an'io minitra vitsimotsy resaony amin'ny fotoana iresanareo ny amin'i Jesosy Kristy sy ny rany ary mifahefany indro fa velomy devoly aminareo eo ny hafanany aza iverina melanareo toy izao fotsiny izy move ka entina ody any an-danitra eo amin'ny fandrina ny famorahana feno voninkazo raha indro ny hafa fa niady mba azony loka ka ny atsambona maki ranomasina feno raha tsy maintsy miady raha toka anjaka ampitombony heripoko tompo zany noho izy toano amin'ny teninao to mahita azy ireo midineo tamin'ny maraina io rehefa hoy ny mpanjaka Nebokadnezara hoe hofaranatsika ny famirapiratany io andiana olirolerana anatsika etio hodorantsika hialo amin'izy ireo zany azonareo eritreretina ve ny andoro afo amin'ny afo tsy vitanareo ny andoro ny fany masina ivoaka amin'ny olona iray efa afo zany eny ary to mahita azy ireo nanafana ny laforo maizina ny lanitra nafana impito lavitra noho nisy hatramin'izay ary nakaseza ny mpanjaka Nebokadnezara ary nijery mba ahitany zay tranga tonga ny ora mampidoza rehefa nifatorana izy ireo tao an-damosiny ny tanany teo amin'ny dia nofaty izy ireo nizotra teo amin'ilay efa andatsahana azy to amin'ny laforo to mandriany Sadraka manao misaka hoe eno rahalahy azonao antoka ve fefa tena nivavaka ianao mety tsara ny amiko reo vonina ny anao fangaroaro ve nareo ry zalahy hoy izy ny Andriamanitra dia mahavonjy any amin'ny laforo afo nefa na dia tsy zany aza tsy ankohaka misary olona nataonao zahay Andriamanitro ome olona maromaro toy zany zay eto New York ary tsy eto New York ihany fa eto Seroa dia ireo zay vonina ny azona an'Andriamanitra amin'ny teniny ka tsy ala eo avelao tonga zay ho tonga tsy miala amin'ny Kristy eny ary mety totara izy mety hoe zao izy na zatona ny afako nefa aza manafa boemo izy ara-potoana dia to mahita azy ireo miakatra eo dia nanomboka fanina izy ireo tsy nahazo ainy nisy an'ireo lehilahy ny azona lefa natao an-damosiny nanosika azy ireo efa saiko andesika ijery endri-javatra kely minitra vitsy jereo tetsy aorina teo amin'ireo olona reo zay nijanona teny aorina reo zao no azo an'ireo olinolery reo zao no mitranga amin'izay olona milaza tena ho mpanompon'Andriamanitra nefa tsy mba hita mitondra tony sary olona tamin'izany ny tompony izy ireo reo ka mba hiaro azy zany ary noho nandroso teo izy ireo to mahita azy ireo efa tena narary mafy mihitsy nalala nefa izy ireo fa vitan'Andriamanitra io nefa na dia tsy zany aza tsy ankohaka izy ireo aveo dingana indroso izy hita fa namindry izy ireo ary indry izy ireo fa nandroso ary nanomboka fanina ny olona nanosika azy ireo tao to ery zavatra maizina tokoa zany ho an'ny mpino sa tsy zany andesika mpitodika ny fakatsara minitra vitsy andesika hiandrandra any amin'ny voninahitra amin'ny fotoana rehetra isy ny zavatra mitranga ety ambany dia misy zavatra mitranga any ambony zay foana to mahita azy mipetraka eo amin'ny akanjo fisoronany la tamtampoka teo nisy tonga teo amin'ny akavanany mahita anjely mahery tonga Gabriel no anarany fantatrareo fa feno anjely ny lanitra tsy inonareo zany to mahita ny Gabriel niazakazaka teo nanatsoka ny sabany nanao hoe tompoko nanompo anao hatramin'ny andro narinao za no miazona andreo helatra ety atanako jereo zava-misy etsy ambany ao Babilôna efa miomana ny andorandreo mpino telo izy ireo avelao ahidineny amin'ity marainy ity asehoko ny Babilôna hoe lafiny azy eo amin'ny mofony misy dibera inoko fa vita no nanao an'io ary ianareo to mandre azy manao hoe avelao ahidineny ho fafako tanteraka Babilôna amin'ity marainy ity to mandre azy miteny hoe ery Gabriel anjely matoky ianao nakatoa ianao hatramin'ny andro nahariko anao nefa tsy afaka amelanao akeny dia mahita azy mampiditra ny sabany nanao jeriatrika teo anilany tetsy avy amin'ity lafiny ity nisy anjely hafa tonga Hormody zany lay manana fahefana amin'ny rano izy tompoko efa mba napidina fijery tao Babilôna venao eny nomenao fanapahana tamin'ilay fampitehana tamin'ny safodrano nosokafako reo loha rano tany amin'ny lalina ary nalatsako ny ranon'orana avy teny amin'ny lanitra no sasako tanteraka ny tany avelao ahidineny amin'ity marainy ity fa ho sasako hiala eo amin'ny tany Babilôna inoko fa vitany nanao an'io to mandre azy milaza hoe Rodorma anjely tsara ianao hatreto nataonao mihitsy zay nambarako anao teo amin'ny fampitehana tamin'ny safodrano no diovinao tanteraka ny tany ary vovonjy no nefa tsy afaka amelanao eny hoy izy efa mba nihevitra azy ireo venao hoy izy nanara-maso azy ireo nandritry ny alina mahita an'ireo tsitsina ny masony fantatro fa mijery izy fantany zavatra ataonareo ny eritreretinareo to mandre azo milaza hoe nanara-maso azy ireo nandritry ny alina raha liny izy ny amin'ireo telonareo ahoana ny amin'ireo arivo mipetraka eto amin'izao alina fen'olan'izao azo antoka fa liny izy to mandre azy milaza hoe tokony amelanareo rehetra keny nefa tsy haiko atao zany satria za mihitsy no akeny raha rasa azy any lehilahy zao ko dia hidiny eny to mahita azy mitsangana amin'ny sezany nilatsaka nanodidina azy ny akanjo fisoronany to mahita azy nijery nanodidina tetsy amin'ny ilany avaratra indro nisy vondron-drahona lehibe iray teo to mandre azy milaza hoe avery rivotra tsinanana rivotra ndrefana avaratra sy atsimo makatoa azy ny zavatra rehetra ho an-danitra ny olona no mihevitra fa mahaino izy zay no hoe za ny olona iverina makatoa azy ny lanitra ny makatoa no tsara noho ny fanatitra
avy aty rivotra tsy nanana rivotra ndefa na avaratra sy atsimo mandehana eo ambaniny vondrodrao anetsio teanao dikely amty marainty to mahita azy ireo makeo a manao boribory eo ambaniny vondrodrao ana lehibe io de nidina nakeo anila ny seza fiandrianana nandingana niala ny seza fiandrianana izy nakao amin'ny vondrodrao ana lehibe io tony kalesy de nahinjy ny tanany ary nyfatorany teo am'ilay rahoana tetsy reo rivotra efatra reo mba hitangenaneo tony kalesy de no azony mafy ny tselatra zigzagy teny amin'ny lanitra de novelesiny zany halleloia dingana anakiray sisa de ao am'ilay laforo afo reo zazalahy hebreo de nandaly teo amin'ny ranomasiny fiainana izy de nanentaka sapany teo amin'ny ranomasiny fiainana rehefa nanao dingany farany izy reo indro izy fa niseho tao am'ilay laforo afo niaraka ta fikopahana ny kopakopaka ny lehilahy fiala ahoana ho inareo ny aminy zazalahy hebreo hoy izy to zanak'Andriamanitra ny fahitana azy amiko rehefa nijoro teo izy inoko fa izy ny tsy miova marsany io ary marak'izay to zanak'Andriamanitra ny anakiray ahoana ho ianareo ny aminy hoy Isaia ahoana ho ianao ny aminy mpaminany hafa indray ahoana ho ianao ny aminy mpaminany lehibe ianao hoy izy no mpanolo-tsaina le andriany fiadanana lay Andriamanitra tsy to lay ray mandrak'izay zazalahy niteraka omenatsika ny fanapahana de hoe matsorina ary ny fanjakany tsy anapahataperany ahoana hoy ianareo ny aminy zanak'izy izy inoko fa izy teo no zanak'Andriamanitra ary ianareo hoy ry Daniel nijoro teo ianao ndray andro ahoana hoy ianao ny amin'ny zanak'Andriamanitra ahoana hoy ianao ny amin'ny Jesosy Kristy izy vano Kristy ahoana hoy ianao ny aminy ilasa izy hoe ndray andro Rala Branham natazana an'ireo taona halleloia natazana an'ireo taona raha indro fa nampandalovon'Andriamanitra teo amiko tao amin'ny fahitana izy ireo nitazana an'ireo taona nandalo hitako nandalovan'ireo mpanjaka rehetra reo fanjakana lehibe maro sisisy avy eo nibatsina mandra-pisiny lay vato sy ny andahatana avy teny atendrombohitra zay nikodidina kao Babilôna de nirodana zany ka lasa ho tendrombohitra lehibe io zay nameny ny tany rehetra hoy izy Jesosy Kristy io teo io lay zanak'Andriamanitra velona halleloia ry Daniel andesika antany anjaona mpanao batisa anibay hoy Jesosy izy ny lehibe indrindra tamin'ireo mpaminany ahoana ho ianao ny aminy Jaona jereo ane Jaona fony nijoro teo izy hoy Jesosy tsy mbola nisy tam'izay nateraky ny vehivavy ka lehibe no Jaona ahoana ho ianao ny aminy fa teo mihitsy ianao pralahy amin'ny akaiky ianao ahoana ho ianao ny aminy zao no nolazainy za tsy nalala azy fa izy no nolaza tamiko tany anefitra hoe zay hitanao idina ny fanahy sy toerana izy no anao batisa amin'ny fanemasina sy ny afo manana ny fikororoana iny an-tanany ahoana hoy ianao ny aminy ry Jaona andesika mpiasa vavolombelona hafa tsy noko hoe misy vavolombelona tsara indrindra tamin'izay velona no ny reniny marina zany ry Maria ianao n'olona nitondra azy hoeto andesika ny tany any Marie Virgine hoe zanak'izy izy ry Maria ianao ny tokony alala ianao ny reniny hoy izy tsy nalalalay halleloia fa ny fanemasina ny nanaloka ka nanao hoe io masina io de natao hoe lay zanak'Andriamanitra mino zanak'Andriamanitra ary ianareo eny tompoko zanak'izy izy andesika ny tany ala miaramila romanina nandefina ny lany vony ka nahita ny ranony poritsika ahoana hoy ianao ny aminy hoy izy azo antoka fa zanak'Andriamanitra io andesika efitra ny amin'ny Jodasy lay fahavalony andeha jerena ny lazain'ny fahavalony ry Jodasy ahoana hoy ianao ny aminy hoy izy namatika raha marina ometady mba hafahako mananto tena ary indro ry Kaiafa ny volanao namatika raha marina andesika ijera ny Pilato lay olona lalàna lehibe lehilahy malaza tamin'io andro io mpamoaka didy andesika nytany azy ahoana hoy ianao ny aminy Pilato mivany amin'ny elo ary miakary eto hoy ianareo any amin'ny elo hoe izy azo antoka fa any izy mbola ao izy de hoe ahoana nilazanao an'izany tsy hoe mitsara azy nefa nivony nahafantarana azy eny ary ahoana hoy ianao ny aminy Pilato mipetraka eo hoy izy nipetraka teo andray andro tsy hitako zay elony andeha jerena andesika matika asetra minitra vitsy to mahita azy mijoro eo fotsiny mijery tsara mijery etseroa amin'ny masony feno atezerana nijereny azy niezaka izy nitady zay hotsininy am'izay de noheveriny fa hita fiteo masony Kaisara sy ny sisa izy mandre soavaly tonga eno zao tonga teo amin'ny arabe zany mafy tsy misy to zany inon'io ny ray tamin'ny mpiambona ny tempoly nitsambikina niala teo izy niazakazaka teo amin'ny Pilato niankohaka ary nandolitra taratasy andeha jereny Pilato nosokafa lay taratasy nanomboka ny vakiny zany nivatika fotsiny endriny tsy nahetsika ny masony niady ny lohaliny fa misy inona andesika tazana avy eo antsorony ahitana ny zavamisy avy amin'ny vadiny io ry vadiko malala mpanompo sampy izy io ry vadiko malala aza manao na inona na inona amin'ny lehilahy marina io fa nampahory abe ihany nofoko an'io
nanjary fotsy ny endriny ny saraka ny taolany ny adiny loalik'io mpamoaka didy lehibe io ahoana ho ianao ny aminy Pilato manasa ny tana koa tsy voasasy zany mbola eo amin'ny tananao io eo atanany olona rehetra izy zao tolakandro zao de ireo zay mandre ny afatra Jesosy Kristy mariny zany la ahoana ho ianareo ny aminy zanak'izy izy eny raha ny fahaterahana magagy izy teo amin'ny fahaterahany inonareo zany teo amin'ny fahaterahany mahagagy izy eo amin'ny fahendrena tsy mbola nisy olona miteny tahaka an'io lehilahy io inonareo ve zany teo amin'ny fanaritra izy lay tanteraka teo amin'ny fahafatesana izy teo ny mpanafitra fony ny sangana izy de ny profony fa Andriamanitra izy halleloia mariny zany nilaza izy fa izany fony izy teto an-tany nilaza ny tena no Andriamanitra izy tahaka an'Andriamanitra ny endriny tahaka an'Andriamanitra ny fiasany tahaka an'Andriamanitra ny fotorony tahaka an'Andriamanitra ny tsanganany Andriamanitra izy halleloia Emmanuel voasarina tao amin'ny nofo namidra teto anivon'ny olona Andriamanitra izy teo Emmanuel nanatanteraka ny maharay izy napetana ny fony re poeta sy re olo malaza tamin'ny taonany fandimby izy ary zay olona rehetra efa nisandratra taorininy fotoatsarotra de zay olona nametraka ny fatokiny tamin'ny mazanak'Andriamanitra azy nanontany izy Samuel Jackson nandray mandeha ahoana no ahafahanao mijoro miaraka amin'ny andian'olona vitsikely toy zao nanontaniana hoe ahoana no ahafahanao mijoro toy zao nefa lehibe de lehibe ny fanoherana nakapony tamin'ny tany ny botiny de ozy tsy mbola nisy vera nisy rano mikasika ny molotro raha tsy efa nisaotra ny Jesosy Kristy ny amin'io zay no antony George Washington nandohalika izy teo amin'ny Valley Forge fantatrareo reo olona isan-karazan'ireo andesika an-tany poety ahoana ho ianareo ny aminy fanapetana ny fony re poety izy andeha antanina ny ankehitriny Red Newton ahoana ho ianao ny aminy Newton ahoana ho ianao tao amin'ny efitrano izy ndray andro nisy tsindrimandry namely azy aleo jerena ny fiheviranao ny aminy nandray penina izy nanoratra hoe fahasoavana magaga mamy tokoa ray ilay feo izay namonjy olon-dratsy tahaka very afa iny fahita zao jamba